Le projet global, ou le proacting, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la mise en œuvre des approches innovantes pour des réponses aux crises alimentaires et aussi notamment pour prendre des réponses aux effets du changement climatique dans les pays qui ont été choisis pour ce projet. C'est véritablement donc de tester cette approche innovante à travers, comme j'ai dit, à travers le système d'information et de pouvoir capitaliser dans ce système d'information pour mieux répondre aux chocs climatiques. Ces expériences ont justifié le choix de Madagascar comme un des pays bénéficiaires. Et avec dans les expériences passées, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, nous voulons bâtir sur les résultats des projets passés. Et Madagascar fait partie des pays dans lesquels nous avons travaillé durant ces dernières années pour la réponse aux effets du changement climatique. Madagascar fait partie des 9 pays bénéficiaires de ce programme global. Et le projet qui a été lancé ce matin, c'est un projet pilote qui sera mis en œuvre pendant une période de 2 ans dans les régions du sud-est et du sud, dans les régions où nous intervenons déjà avec un certain nombre de partenaires. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de ce projet, la FAO passe un accord avec 7 partenaires locaux qui sont déjà actifs dans ces régions et à travers lesquels nous allons pouvoir mettre en valeur d'abord les projets qui sont mis en œuvre, mais également pouvoir mettre en valeur ces nouvelles techniques et nous espérons bien qu'à l'issue de ces 2 années, nous aurons des résultats probants qui vont permettre un renforcement véritable de capacité de résilience de ces communautés. L'Union européenne met à disposition de Madagascar le montant de 3 millions d'euros pour les 2 prochaines années, mais comme je dis, c'est un projet pilote et il est vraiment espéré que peut-être après ces 2 années, on pourra avoir les moyens de pouvoir continuer ces approches dans d'autres sites. Parce que, comme vous le savez, nous ne pouvons pas les mettre en œuvre avec ce montant dans toutes les régions, mais dans cette phase pilote, nous avons fait le choix de certaines zones où les résultats pourraient être capitalisés par la suite dans d'autres régions. Nous avons ciblé environ 10 000 ménages qui seront bénéficiaires, mais comme je l'ai dit, ces 10 ménages vont pouvoir bénéficier du projet pendant les 2 prochaines années. Et l'espoir est véritablement que les conditions de vie, notamment l'amélioration des conditions de vie, mais également des revenus de ces ménages puissent être assurés. Famille amin'ireo ilay tetikasa maro hafa izay efa ataony amin'ny faritra atsimo izany hoe izy ity zany hoe dia menga amin'ny fampiasana zany hoe inona ny vokatra izay hitana tambokatra tsara tamin'ireo tetikasa teo aloha dia mila tohizana mafisina ary hatsaraina trano dia eo ihany koa zany ny fijerevana manokana amin'ireo ilay teknika izay ahafahana miatrika ny fiovaovan'ny toetrandro zany izay ilay hoe agriculture intelligente dia marihana ihany koa zany fa amin'ny lafin'ny fanatsarana ny tsy fanjarian-tsakafo zany ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo dia zahana ihany koa zany mampiasa an'ireo ilay volona famokarana izay misy lanja manokana amin'ny fanatsarana na ny vitamine hoentin'ny otrikaina hoentin'ny ilay sakafo satria misy karazana fambolena zany famboly izay tsaratsara kokoa ny otrikaina izay hoentiny noho ny volo izay mahazatra reny zany dia isan'ny fanatsarana hoentin'ny ity tetikasa ity ihany koa manatsarana izay tsy fanjarian-tsakafo lafiny fitondrany ny otrikaina ho an'ny sakafo an'ny ankizy indrindra ny ankizy madinika izay ny action tanterahana voalohany zany efa zao izy efa manomboka izao zany dia amin'ny taopambolena vaovao manaraka io zany hoe ny taopambolena asara zany dia efa misy asa sahady zany hoe ireo ilay masomboly zezika fitaovana madinika fampianarana an'ireo ilay tantsaha amin'izay teknika izay mifanaraka amin'ny fiatrehana ny fivaovan'ny toetrandro izay dia efa amin'ity taona ity dia efa tomboka zany hoe tena tsy miandry ela zany tsika fa avy hatrany dia manatanteraka n'ilay tetikasa fa tsy hoe atao akory ny fampandehanana azy androany dia mbola miandry fotoana aritsika fa avy hatrany dia miasakana zany eny an-toerana. Maro tokoa ny projet izay ataontsika ny amin'ny faritra atsimo iny zany dia mba ahafahana tena manovatra teraka ny ataontsika hoe ny famokarana sy ny fiainan'ny olona mpiara-belona amintsika ny faritra atsimo izay fantatritsika fa hiaran'ny fivaovan'ny toetrandro hiaran'ny etraketraky ny natiora zany mahitany indraindray misy cyclone ihany koa ny asa fampandrosoana tsy mijanona amina projet anankiray satria misy ny asa maika tongotrezaka fa misy ny ataontsika hoe moyen terme sy long terme dia zay zany tena tiana resahana sy amafisina hoe mifameno daholo reny tetikasa rehetra miasana amin'ny faritra atsimo reny
mba tena tonga avatsika amin'izay tandrina hoe miova tanteraka nyfampiainan'ny olona amin'ny faritra tsimihny matoa mbola misy mitetikasa koa dia mbola misy ny ezaka tsy vita mila tratrarina dia izay zany no ezaka tamin'ny fotoanam-panjakana tena miova tanteraka izay faritra tsimo izay no faritra manana ny maizazy ary mandray anjara feno amin'ny fampandrosoana